Manolotra ny arahaba tompoko saika ho maina aloha ny toetry ny androntsika amin'ity farany herinandro ity. Etsaka ilan'izay ihany koa dia hitoetra indray ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo iny manomboka ny sabotsy ho avy izao. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia vinavinaina angatsika hatrany aloha ny alina sy ny voamaraina fa hisy fiakarany kosa izay maripana izay rehefa tolakandro. Raha mahakasika ny any an-dranomasina kosa indray dia foana ny filazana ny fisian'ny alin-drano vaventy taty amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny. Fa ny mpanjoana an-dranomasina sy ny mpampiasa an-dranomasina aty amin'ny manakaiky ny tendrony avaratra ary eo anelanelan'ny Mahajanga ka hatrany Analalava kosa dia entanina mba ho maila hatrany rehefa mivoaka mendrika satria andrivotra ny andro ka mety hanonja be zany ranomasina ahery zany indraindray. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Andrahoana aloha amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritra Vatovaventy Vinany sy Atsimo Atsinanana raha toa kosa ka arahana orana malefaka zany aty amin'ny Sambava, Antalaha ary ny morontsiraka Analanjorofo iny. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny ny zavotany voamaraina aty amin'ny faritry Menabe. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia hitoetrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Analanjorofo, Sava ary any Antsiranana voalohany sy faharoa any. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina andrahoana kosa zany any amin'ny faritra Avo sy manodidina ny faritra Betendrombohitra, any amin'ny manodidina ny Midonga, Vondrozo Ifanadina ary ny ilany atsinanan'ny faritra Matsiatrambony sy Iorombe iny. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 degré eo ho an'ny afovoantany. Any amin'ny manodidina ny Bongolava iny ihany koa dia manodidina eo amin'ny 12 na 12 degré eo ny maripana ambany indrindra. Ny maripana ambony indrindra kosa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo zany. Any Antsohihy kosa dia nanika hatrany amin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Andao jerentsika indray ary ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ho avy izao. Hitoetra hozy ateo ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo iny. Raha toa kosa ka ahazo orana malefaka ny aty amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava ary Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy. Raha ho an'ny maripana ny sabotsy izay dia ahitana fidinana hatrany aloha ny maripana ambany indrindra eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 degré eo ho an'ny eto amin'ny afovoantany. Raha toa kosa ka hisy fiakaran'izay maripana ambony indrindra izay ananika hatrany amin'ny 13 na 14 degré. Andao ary ho faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro ny lahady zany hitoetra hatrany aloha ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ary ny tapany atsimon'ny nosy iny. Raha saika andrahoana kosa zany amin'ny tapany avaratra Madagasikara iray manontolo. Arahana orana malefaka mihitsy aza moa aty Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Ny aty amin'ny morontsiraka Vatovaventy Vinany sy Atsimo Atsinanana kosa dia andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana ao anatin'izay lahatsy kosa dia tsy misy fiovana firy aloha raha noharina ny sabotsy fa manodidina amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 na 14 degré eo ho an'ny afovoantany. Any amin'ny Antsohihy kosa dia ananika hatrany amin'ny 13 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika. Tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.